dia amin'ny fifaliana lehibe indray ara lasana vavimalala no iarabanantsika tsirairay avy sy anonona ny fiadanan'ny tompo a any amin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao ten'andriamanitra izao ivavaksika milohan'ny andresantsika izany ten'andriamanitra izany jesosy a misaotra anao satria no ny fahasoavanao dia ho tafavory eto indray zay jesosy amin'ity androany ity tafavory eto indray ary eno izany afatra avy aminao zany raha manoloananao mpanomponao tsy manam-pahalalana ary votsavava fa tsy izany iteny fa enao misaotra jesosy noho ny amin'ny fanahinao masina ary ndevoly sy ny satana kosa dia afatotra amin'ny rahanao jesosy tsy afaka anelingela izao ten'andriamanitra izao mitenena tompo fa voninkenanao zay amen ny ten'andriamanitra zay jerentsika androany fampirezatsika dia ao amin'ny Jeremia toko fa 7:3 iresaka ny amin'ny taolamaintsika androany taolamaina zay nampahitan'andriamanitra ny Ezekia azafady indrindra Ezekiela nampahitan'andriamanitra Ezekiela tao anatina fahitana lohasa anankiray dia napetra amin'ny teo ary iny zavatra hitany Ezekiela tao nahita taolana be dia be ary maina dia maina zany hoe ny tena marina mora lasana vavimalala endriky ny fiainan'ny Israely ny tian'andriamanitra nampisehoana teto ary androany te hiteny amintsika tetodika amintsika fa lohasana metrahan'andriamanitra ny Ezekiela io dia ty zao tontolo zao iainantsika ity ary reo voalaza fa taolamainareo ireo taolana betsaka dia betsaka ary maina dia mainareo dia amintsika tsirairay avy izay miaina ety amin'ity lohasabe ambany masoandro ity zao ny zavatra nitranga rehefa ny zavatra mora lasana vavimalala fantatsika tsara rehefa matytsika olombelona dia manomboka mipotika dia manomboka dia mipoaka dia maina dia mivadika taolana dia maina taola maina ary rehefa tonga amin'izay taola maina zay eny e andeha atao efa manomboka maty mihitsika dia efa tsy misy hevitra tsony amintsika tsisy azo atao amintsika tsony fa ny hevitra endrika tian'andriamanitra ampisehoana eto raha lasana vavimalala dia te ampiseho Andriamanitra zavatra anankiray izay tsy misy vidiny intsony tsy misy ilana azy intsony tsy misy hevitra intsony aminy taola maina tsy nampiseho faty mbola mafana Andriamanitra raha anao fanoharana eto raha ampiseho fanoharana eto fa nitady zavatra izay efa tsy mampisy fanantenana tsony dia taola maina ary voalaza tena Andriamanitra fa betsaka dia betsaka ireo ary maina dia maina ry havana malala betsaka dia betsaka nge amin'izao fotoana izao ny olona tena anaty fahamainana e betsaka dia betsaka nge ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao e no taola maina e ary maina dia maina zany eny anivon'izao tontolo izao eny amin'ny fiainantsika andavanandro eny dia mahititsika fa misy tokantrano amin'izao fotoana izao maina dia maina ny fifankatiavana anatin'izany tokantrano zany efa taola maina mahititsika amin'izao fotoana izao any anatin'ny compte bancaire anao any eo anivon'ny asa fivelomanao amin'ny fidiram-bola nareo ao tokantrano efa taola maina dia maina raha lasana vavimalala misy olona amin'izao fotoana izao ny amin'ny fahasalamany dia fahasalamana tsy misy azo jerena tsy misy azo antenaina tsony fa efa taola maina ary maina dia maina zao nefa raha lasana vavimalala misy fanantenana ho zaraiko aminao eto androany amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ity fa Andriamanitra raha nanao an'izany fahitana izany Andriamanitra raha nanao an'izany fanoharana izany dia satria tian'Andriamanitra paherezana antsika zany ary tian'Andriamanitra porofolo amintsika fa ho tanterahany ary afaka ho tanterahany eo amin'ny fiainantsika zany araka teko taminao teo hoe eriky ny fiainantsika nge zany taola maina zany e amin'izao fotoana izao mafy ny fiainana amin'izao fotoana izao tsisy fiadanana tsony ny olona eo ny adi-piainana eo ny ady rehetrarehetra izay miteraka adi-saina miteraka reti-po miteraka fitaitainana tsy milamina ny tany rehefa jerena ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana amin'izao andro farana izao dia misy fahamainana ny olona mpivavaka misy fahamainana ara-panahy ary oko fantatritsika fa amin'izao fotoana izao misy olona mpivavaka nyrehatra taloha fa ankehitriny mety meno an'ity ten'Andriamanitra ity zany olona zany fa anatina fahamainana tanteraka mihitsy taola maina ary maina dia maina fa zao raha lasana vavimalala ny zavatra mahafinaritra ny mahafinaritra indrindra amin'ny Andriamanitra ivavahantsika
dia Andriamanitra mahita hevitra foana ary Andriamanitra te nisy hevitra foana eo amin'ny fiainantsika. Za zany androany teteny aminao tsy mampamofo io zavatra iainanao io fa mbola misy fanantenana ny aminao, mbola misy fanantenana ho an'izay rehetra mienao ty tenin'Andriamanitra ity na dia efa taola maina dia maina azy. Zao ny tenenin'Andriamanitra nanontany an'i Ezekely izy nanao hoe ry zanak'olona moa mety mbola ho velona ihany va ireto taolany reto. Zao ny navarin'i Ezekely ary marina amin'ny teniny hoe Jehovah Tompo ianao no mahalala, matoa ianao manontany dia ianao no mahalala ny valiny fa raha ny amiko hozy Ezekely tsisy hevitra ireo, raha za koa nanontaniana tsisy hevitra ireo. Ny taola maina raha lasina babalady dia taka ny hazo, taka ny vy, taka ny zavatra hitantsika ireny afaka anaovana zay tiana takany reny, atsipany anaty afo reny, anaovana tao zavatra tsy afaka anao na inona na inona. Hozy Ezekely Jehovah Tompo ianao no mahalala ary za androany te hampahery anao fa tena mahalala ny tokony atao aminao Andriamanitra mahalala ny tokony atao amin'ny fiainanao. Raha nanontany izy hoe tokony mbola ho velona ve reo? Ny olombelona tsy mahay an'izany nefa teteny aminao fa ny zavatra tsy hainy olombelona atao dia hain'Andriamanitra atao. Ka natola maina dia maina ianao amin'izao fotoana izao no miaino amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Misy olona efa very hevitra amin'izao fotoana izao atokantrano ao misy olona efa tsy mahita ny zavatra atao tsony ny asa tsy misy, ny vady maditra, ny ankizy maditra, ny vola tsy misy, ny fiainana midangana, ny firenena ny korotana. Mety misy nga mamiaino an'ity tenin'Andriamanitra ity ny kote ampiainany rehetra mihitsy ny efa taola maina ary maina dia maina. Fa za te hampahery anao androandro volazan'ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny lohasaha io fa nisy taola maina maro dia maro, taola maina miparitaka maro dia maro. Misy fiainan'olona efa miparitadritaka amin'izao fotoana izao, efa tsy hitantsony izay andraisana azy, tsy hitanao ntsony izay ho raisinao amin'ny fiainanao. Jerenao ny fiainanao fa hozy ianao hoe tsy hitako tsony izay mangirana eo amin'ity fiainako ity. Rahavana malala, raha lasina vavy malala, aza mbola mitanondrika ianao, aza mbola kivy ianao, aza mbola mambo ifo ianao fa misy hevitra ho zaraina aminao amin'ity androany ity. Ary ty tenin'Andriamanitra ity dia anangana andray an'ireo taola maina ireo. Satria eto raha lasina vavy malala dia zao tenenin'Andriamanitra no teneniny Ezekely manao hoe manona ny ianao amin'reto taola maina reto ka ataovy hoe any 5:4 amin'ny Ezekely 7:30. Ry taola maina miano ny tenin'i Jehovah, zany hoe hainy taola maina raha lasina vavy malala afaka misy sofina mandre. Ny Andriamanitra toriko aminao androandro dia tsy Andriamanitra mahay miresaka amin'ny tafidrivotra rery andry fa Andriamanitra mahay miresaka amin'ny taola maina. Taola maina raha lasina vavy malala tsy afaka ny endro fa raha Jehovah no mitendry dia mandrery eo. Ka androandro misy olona efa tsy andarina tenin'Andriamanitra tsony. Amin'ny lafo ndraiky tsy te hametsiny anao satria efa mafy loatra ny zavatra iainanao. Toy izy ianao hoe tenin'Andriamanitra foana tsisy vokany akory zany. Fa androany amin'ny anaran'i Jesosy kosa hitory aminao androany ianao zay taola maina mianao ny teny tokantrano any dia hiteny androany manao hoe zao ny lazainy Jehovah dia hieno ianao dia ho reny ny fiainanao zany, dia ho reny ny sofin'ny fiainanao zany ary hanomboka hetsika ianao. Zao ny lazainy Jehovah enoy zay rehetra taola maina ny tokantrano any dia manasanao hieno fa vaovao mafaly nomeko anao androany. Zao ny tenenin'i Jehovah enoy 5:5 indro asiko fofinaina ianareo. Halleloja. Indro asiko fofinaina ianareo. Vaovao mafaly zany raha lasina vavy malala le taola maina tsy mihetsika tsony, le maro dia maro eo amin'ny lohasaha efa tsy hitatsony izay atao, tsy hitatsony izay ale. Fa androany ny teny Andriamanitra aminao manao hoe indro asiko fofinaina ianareo. Zao koa ny tenin'Andriamanitra tsy mijanona eo fa zao indro asiko ozatra ianareo ka hampaniriko nofo dia ho saromako hoditra ianareo dia asiko fofinaina ianareo ka ho velona dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Anao asa ngeza be Andriamanitra eto, anao asa tena tsy mbola nisy tanao Andriamanitra eto. Teny anangana taola maina anankiray ary tsy anangana taola maina mandehandeha Andriamanitra ndrao ampatahotra zany fa anangana taola maina asina endriny, manomboka ho asian'Andriamanitra endriny ny fiainanao. Asa matahotra ianao fa ho atsangan'Andriamanitra indray io fiainanao io.
mety efa tsisy endriny tsony ny fiainanao fa aza mataotry no tsy zao ny anankaran'andriamanitra anao tsy zao ny anankaran'andriamanitra anao fa ho asiany endriny io fiainanao io ho asiany ozatra io fiainanao io ho asiany nofo io fiainanao io ary ho tafiny hoditra io fiainanao io ary ny ambony indrindra am'izany de zao ho asiany fofinaina mahavelona ianao raha lasana bavimalala raha ohatra ianao androany tapa-kevitra raha ohatra ianao androany anokatra ny sofinao raha lasana bavimalala ka eno zalazainy Jehova aminao fa ny taolamaina zay nandray ihany no afaka tanteraka ho tanteraka am'izany taolamaina zany zany teny zany androany zao ny tenin'andriamanitra de naminany Ezekiel any amin'ny 7 ary zao no nefa naminany Ezekiel andininy 7 de zao nyvoalazany tenin'andriamanitra injany nisy feo injany nisy feo alleloia loha samanginy feno taolamaina maro de maro fa nanomboka nisy feo re ny feo re teto tsy mbola feo an'le taolana satria reo mbola tsy nisy fofinaina fa feo an'ireo taolana reo nanomboka nihetsiketsika nanomboka mihetsiketsika teo am'le loha nanomboka nisy feo za androany tonomboka amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainanao efa tsy nihetsiky itsony ny fiainanao efa tsy sinininy itsony anomboka are feo ny olona manodidina anao anomboka are feo ny olona eo amin'ny loha io de anomboka hita izy taolamaina misakisaka mifanatokantona manomboka ho akanton'andriamanitra manomboka mifanatokantonan'andriamanitra ny fiainanao manomboka ho atambatambatra andriamanitra am'izay ny fiainanao de zao ny zavatra nitranga ary hitako fa indro na niry ozatra andriamanitra rehefa miteny de manatanteraka andriamanitra ny eny sy ny amainina le andriamanitra tsy mahay manatanteraka fa tsy zay ny lazainy zay lazainy de hainy tanterahina raha lasana bavimalala fa mila anao androany ino mila taolamaina androany andriamanitra isofina mila taolamaina androany andriamanitra andray baiko indray mietsehanao am'izao fotoana zao mietsehanao fa tsy tapitra teo akoriny aminao za androany te ampahirantsika rehetrarehetra nitanteran'andriamanitra ny teniny nasiny ozatra de nofo de nisarona ny oditra fa zao alefa mbola tsy nisy fofinaina tao aminy raha lasana bavimalala za androany raha misy olona am'izao fotoana zao anatina fahampitena tanteraka ny fiainany fa manomboka mandray an'ty tenin'andriamanitra ty zany olo zany ka anomboka napa-kevitra mila fanapa-kevitra avy any aminao aloha andriamanitra mila aloha ianao manomboka mihetsika mila aloha ianao manomboka manetsika ny finoana ny anatinao mety mbola tsy misy fofinaina ianao fa metse aloha maneke aloha ho tafina ozatra ho tafina hoditra ho tafina nofo na te tsy mbola misy fofinaina fa zao am'izay ny tenen'ny tenin'andriamanitra ny 10 de naminany arak'izay efa nandidiny araka de nidirany fofinaina reo zao aloha zao ny tenen'ny tenin'andriamanitra any amin'ny 5 maminany amin'ny fofinaina eny maminany ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe zao ny lazainy Jehova tompo manatona avy any amin'ny rivotra efatra ry fofinaina ka tsotsofo reo voavondreo mba ho velona eto zany de natsona ny fofinaina avy any atsivo avaratra nefana atsinana ianao ange angaran'andriamanitra ty toriteny miainga avy eto Frantsa ary ny malagasy de tahin'andriamanitra manokana fa marety toriteny foana eny ambony taxi be anao marety toriteny any atsena ianao marety toriteny raha teo evangelika firy tena evangelika zao efa misy mafinaritra be eto Madagasikara fatra ty am'vazatany efatra misy toriteny ianao androany de ho atsony zany satria ny fofinaina omenanao eto de tenin'andriamanitra fa tsy forivotra kory tenin'andriamanitra ilay voalaza ny tenin'andriamanitra any amin'ny amponina toko faefatra ilay miteny manao hoe ny tenin'andriamanitra de raketo ao am-ponao asa vela ialo eo masonao fa aina ho an'zay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofondrehetra androany zany ny fofinaina omenanao raha lasana bavimalala de tenin'andriamanitra raiso ny tenin'andriamanitra androany fa amin'ny alalan'io tenin'andriamanitra io ny fofinaina iainanao afahanao manomboka mihetsika am'izay am'ty androany ity manomboka androany raha lasana bavimalala raha manomboka androany raha voniny ianao nitoky am'ty tenin'andriamanitra zay zaraiko aminao ty raha voniny ianao nitoky am'y teny rehetra zay aloky ny vavan'andriamanitra de ho tanteraka aminao le tenin' Jesosy manao hoe mofy va ny iveloman'ny olona fa tsy ny tenin'andriamanitra ihany koa tsy mofo le hoanina ny teneniko anao androany fa mihoatra noho izany terivotra iainana de ny tenin'andriamanitra karaiso fa afaky nitsangana ny fiainanao afaky novelona indray ianao afaka ianao afaka hitsangana indray ny fiainanao afaka ho voronofo afaka ny olona hitsangana ary volazan'ny tenin'andriamanitra fa rehefa naminany Ezekiela de zao nidirany fofinaina ka de velona ary nijoro tamin'ny tongony ary de maro be tokoa izany zao raha lasana bavimalala te teny aminao androany le loha sa tsy endriny teo tsy nisy afa-tsy taolamaina
no ny amin'le rivotra zay natsona teny amin'ny tenin'Andriamanitra de lasa nanana fiainana nitsangana velona be de be am'izay nitsangana feno olona teo feno olona tsy hoe tsy zarizary fa olona voronofo voriozatra mitafyoditra ara-dalàna ary misy fofinaina ary mijoro amin'ny tongony roa mety efa mandoalika ianao am'izao fotoana zao ataon'ny fiainana mandoalika va ianao ataon'ny aretina mandoalika va ianao ataon'ny tsy fisina efa mandoalika sy mitanondrika va ianao fa ny tenin'Andriamanitra kosa androany zay zareko aminao raiso de ampitsangana anao amin'ny tongotra roa reo ampitsangana anao amin'ny tongotra roa ka andeha ary anana fiainana vaovao manasa anao ary androany aza velanao andalo fotsiny ty tenin'Andriamanitra ity tapaony hevitrao tsy mendrika ny vahaolana tsy mitomany ny vahaolana fa ny vahaolana de fanapa-kevitra raisinao androany de andray an'le fofinaina mahavelona de ny tenin'Andriamanitra de mahereza fa matoky fa zay rehetra ny aino ty tenin'Andriamanitra ty androany zay olona rehetra ny aino ny ty tenin'Andriamanitra ty androany ka efa tena hoe natsapa fa tena tola maina de maina de hitsangana indray de ho velona indray de hitoy ny fiainanao ary hitoy eny amin'ny tsaratsara kokoa voninahitra de ho Andriamanitra irery ihany makasitraka atsika ny aino hatramin'ny farany de mahereza daholo